tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Mity hafatanana ry vahoaka rehetra miderahan'Andriamanitra amin'ny hobim-pifaliana. Miarahaba ny mpankafiny radio Fagniry izay magnaraka tsy tapaka. Radio Fagniry izay resintsika avy aty katedraly amin'ny centre social polyvalent Ramposé Lucien Botovasoa izay misy ny fobem-pandefasana izay radiontsika mianakavy izay. Tolorana firarian-tsoa atsika satria nahatratra ity androany ity, tombonandro izay namezan'Andriamanitra atsika afahantsika misaotra, mankalaza, midera sy magname voninahitra izy Zagnahary izay nahary ny tany tontolo. Ka iniany moa de voalohany volana Jolay 2024 izay irahantsika mankalaza ny alahady 17 mandavantaogno tsotra amin'ny taona B. Ke misy ity loahevitra izay namezan'ny fiangonana mba hodinintsika ity de ny hoe ny hahavelogno antsika no irin'Andriamanitra. Fikasagnan-Jagnahary amin'ny vahoaka izay nofidiny, vahoaka kristianiny izay anagnany fikasagna laligny. Ke mendriky sy rariny ny andinihantsika bebe koa zay loahevitra zay satria mamporisika atsika iegny ny mahakristianiny antsika mba ahafahantsika ihany koa mahita ny hatsaran'Andriamanitra ilay nahary antsika. Ke tsy hadiso fagnantenana Zagnahary atsika fa ho araka ny iriny amintsika no ataontsika. Ke alohan'ireo vakiny amintsika ireto tenin'Andriamanitra telo ireto izay natolotry fiangonana atsika mba hagnampy atsika amin'ny fandiniana izay loahevitra izay. Rehefa avy moa dia hiaraka hitandregny ny fampianarana toriteny izay nataon'ny Monseigneur Ray aman-drenitsika Son Excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson mahazatra atsika raha igneto amin'ny radio Fagniry isaky ny alahady. Vaky teny masina voalohany, boky fahendrena. Tsy nanao ny fahafatesan'Andriamanitra ary tsy sitra ny fahaverezany velona. Noariany amin'ny fiainana ny zavatra rehetra ka mahasoa ny zavaboariny izao tontolo izao.
tsy misy fotom-pivelomana ao aminy ary tsy mba manjaka eto ambonin'ny tany ny fahafatesana satria tsy mety maty ny fahamarinana. Noarin'Andriamanitra ho tsy mety maty ny olombelona ary nataony mitovy tarehy amin'ny tenany. Fa ny fialonan'ny demony no nidirany fahafatesana amin'izao tontolo izao dia anandrana izany ry zareo zay azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy faharoa an'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, aoka ho araka ny fanambonianareo amin'ny zavatra rehetra, dia amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana na amin'ny inona na amin'ny inona, ary amin'ny fitiavana anay. No fanambonianareo koa amin'ny ty fahasoavam-piantrana ity, satria fantatrareo ihany ny fahasoavan Jesosy Kristy tompontsika. Fa na dia mpanan-karena aza izy,
dia tonga mahantra nony aminareo mba ampanakarenanareo amin'ny fahantrany satria tsy mety raha ny sasany alampahoriana ianareo trapahoriana fa ny fitoviana ihany amin'izao fotoana izao aloha ny ambimbavanareo no anentsina ny tsy ampy amin'izy ireo dia toy izany koa ny ambimbavan'izy ireo no ameny ny tsy anananareo kosa ary amin'izany dia izy fitoviana araka ny voasoratra hoe ny nanangona be tsy manana ny ambiny ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Mariky toko 5:1-20 ka hatramin'ny 7:10. Ry zazavavy hoy aho aminao mitsangana. Tamin'izany andro zany dia niondrana tamin'ny sambo kely Jesoa ka no nitafita dia nitangorona ny vahoaka teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray amin'ny lehiben'ny sinagoga atao hoe Jaira ka no nahita azy dia niankohoka tamin'ny tongony izy sady nihantamafy taminy nanao hoe marary efa ho faty ny zanako vavy ka andeha re mba hametra-tagnana aminy ianao mba ho sitrana sy ho velona izy. Dia nandeha niaraka taminy izy ary be ny vahoaka nagnaraka azy sy nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray nitsidra 12 taogno izay efa niaritra zavatra mafy betsaka tamin'ny mpitsabo maro sy nandany ny fananany rehetra nefa tsy sitrana velively fa voamenka any aratsiratsy kokoa aza. No nahareny amin'ny Jesoa izy dia nisisika tamin'ny vahoaka ka nanendry ny akanjony avy ao ivohony fa hoy izy na dia ny fitafiany ihany aza no voakasiko dia ho sitrana aho. Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharan'aretigny ke tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Teo noho eo ihany dia fantatry Jesoa fa nisy heriny voaka tamin'ny tenany ke nitodika ny vahoaka izy nanao hoe iza no nanendry ny fitafiako. Ary hoy ny mpianany taminy hitanao izao vahoaka mifanety aminao zao ka ianao manontany hoe iza no nanendry ahy. Dia nijery manodidididina azy izy hizaha ilay vehivavy izay nanao izany. Natahotra raha vehivavy sy tera-kovitra satria fantany izay tonga taminy ke nagnatogno azy sy niankohoka teo agnatrehany izy dia nilaza ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy anaka ny finoanao no nahavonjy anao mandehana amin'ny mpiadanana ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesoa
dia tonga kosa ny avy any an-tranon'ilay lehiben'ny sinagoga ke nanao taminy hoe, maty ny zanakao vavy, ke nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa noho nandre izany teny izany i Jesoa, dia nilaza tamin'ilay lehiben'ny sinagoga hoe, aza matahotra, fa minoa fotsiny ihany. Ary tsy nisy navela ny hanaraka azy afa-tsy Pierre sy Jakoba. Ary noho ny tonga tany an-tranon'ilay lehiben'ny sinagoga izy ireo, dia olona nikorontana sy nitomany ary ninaonaona be ihany no hitany Jesoa. Ary niditra izy ka niteny tamin'ireo hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia nihome azy fantatra ny olona, fa izy kosa nandroaka azy rehetra, dia nitondra ny ray aman-drenindra zazavavy mamin'izay nanaraka azy niditra tao amin'ny izay niamparan-dra zazavavy, ary nandray ny tanany sy nilaza taminy hoe, talita kumi, izany hoe, ery zazavavy, hoy aho aminao, mitsangana. Niaraka tamin'izay dia nitsangana ra zazavavy ke namindra. Fa efa 12 taona izy, dia talanjona indrindra ny olona. Fa norarany mafy izy ireo mba tsy hatao fantatr'olona izany, ary nasainy nomenkanina ra zazavavy. Izany araka nkalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, izao alahady tsotra fa 13 mandavataona izao no anomboasika ny ty volana juillet, volana jolay ty, volana lehibe mihitsy ho asika eto amin'ny diocese, satria volana ivorian'ny pretra ansosika hoe mois sacerdotal, miavaka aminefa ity mois sacerdotal volana jolay ty, satria amin'ity volana ity amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 ny volana no ivorisika eto andrendrovohitry ny diocese eto Diego-Serez, ka ivorisika mikasika ny filan-kevitra pastoraly amin'izao sautapolo taona ny archidiocesesika izao, idiratsika amin'ny ezaka vaovao dia ny ahatongasika ho génération mpanorona ETA sy mpanorona EOV, ka ahatongasika tokoa iroso amin'ny lalindalina koa amin'ny fiainam-pinoana araky ny averimberisika, fa indrindra tamin'izao mandavataona izao fandaliana-pinoana ataosika, ka ahatongasika ary itoetra bebe kokoa ao amin'ny Jesoa, ary itoerany Jesoa bebe kokoa, ka amokatra tokoa isika ary amokatra voasara, ka ho feno afaliana isika ary ho feno fiadanana. Ary dia zay no irarisika ary renovasika ny vavaka totoafo, angatahsika ary ny fanahy masina, satria ny fanahy masina araky ny fantatra sika no anova ny fiainansika, ampiova sika ary ahatonga sika tokoa ho tena mpanorona, fa sy sanatrin'izany ho mpandrava, ho mpanakorotana, ho mpanapotika. Ary dia izay indrindra no tiany mivaky teny anankitelo asongadina amin'izao 1er juillet, alahady sotra fa 13 mandavataona izao, asongadin'ireo vaky teny ireo, ary fa ny ahavelona sika tokoa no irin'Andriamanitra, ary dia izay no maha génération
mpanorona atsika, izay no mahatonga asika ho mpamokatra. Ao amin'ny vakiteny voalohany dia tonga dia asongadiny bokin'ny fahendrena fa sy nanao ny fahafatesana misy Andriamanitra, sy rian'Andriamanitra isika no faty, fa no isika be siasia ka nanota ka ny fahotana no napiditra ny fahafatesana eto amintsika. Araky ny voalazan'ny bokin'ny fahendrena io, ny fialonan'ny demony no nidiran'ny fahafatesana. Amin'izao tontolo izao voatarika ny demony isika matetika, ka toy izay mamelona dia mamono na amin'ny teny ataosika aza io vavasa ataosika io dia tena mamono, satria feno fankahalana, feno fanilikiliana, mampiseho ny mahampo fitiavatena ansika ka manapotika any hafa. Ka isika matetika mamono amin'ny ataosika, hitasika hatrany amin'ny saika madinika, mbola ny fironina aza mbola amboaka dia efa vonosika amin'ny alalan'ny isika magnadoso saika, asika manala zaza amin'ny alalan'ny avortement. Ny amin'ny ataosika zany matetika sika no ny fakapanahy voatarika miditra ao amin'ny voan'ny demony, ka zary mamono noho ny fialonana, ohatra noho ny Kaina any Abela rahalany hatramin'ny voalohany, ary dia io no mitohy ary dia indrisy izay no mahatonga nireny fanapotehana hatramin'ny ala aza, dia noho nyzay isika mamono izay no mahazatra asika, dia noho ny fahotana dia mitarika asika, noho ny motro dia manapotika ny ala asika, dia fantatra asika fa mandora misy lany isika noho nyzay fahafatesana niditra ao am-posika zay noho ny fahotana. Ka izay indrindra ary no nahatongavany Jesoa ka ho an'izay itoerany Jesoa sy mitoetra ao am' Jesoa dia miova ny fiainany. Matetika averimberina tatoato hoe fiovana, fanavozana, raha te hiavao tokoa ary sika, raha te hiavao eo amin'ny fiainansika dia oka hitoetra ao am' Jesoa ary hitoerany Jesoa isika, ary zay no ahatonga sika tokoa ho génération mpanorona. Ka enganie amin'izao mois sacerdotal zao ho sapasika eveka pretra voatokana religieuse fa ny mitoetra ao am' Jesoa sy toerany no mahatonga asika ho tena génération mpanorona, ary izay no mampiova ny fosika ary mahatonga asika anavao ny fiainansika, ka ahatonga asika tokoa anorona ETA sy anorona EOV. Ary dia izay no tanterain'i Jesoa ambaran'ny masinday Marka ao amin'ny evanjely vakisika androany, eo anivisika tokoa Jesoa, ka ho an'izay mandray azy na dia araky ny endrisika eto amin'ny evanjely zay sy napoizina vahiny Izaira, kanefa natoky any Jesoa izy, nahitany Jesoa fa i Jesoa tokoa no mampiova ny fiainany, dia izy niankoka teo amin'ny tongotrany ary niantamafy mba hositranina ny zanany vavy izay marary, ny zanaky ny vehivavy anankiray marary. Dia izay koa marary ny fiainansika, marary ny eglizy, marary ny fianakaviana, marary ny fiarahamonina sika, ka okary ho tahaka an'izay ira sika, fa indrindra isika manomana an'izao filan-kevitra pastoraly zao, i Talao, i Andohalika, araky ny voalazan'ny masin-dahapoly aoka ny fianakaviana rehetra Andohalika, i Talao, ny tena fitiavana marina, fa izay fitiavana izay no mampiova ny fiainansika, marary ary ny firenensika, ka izay no mahatonga asika hiaraky ivavaka, marary ny eglizy, marary ny fiainansika sy kiraikiraiky, satria sy mitoetra ao am' Jesoa, ka okary anatona an' Jesoa isika, ary dia ambaran' Jesoa amintsika ny lalakombana. Inona zay lalakombana izay? Aza mavozo izy fa minoa fosiny ihany. Raha mino tokoa isika, sy mino ambava, marina ilaina ny fikempinoana ataosika ambava, ilaina ny fandalinam-pinoana, ilaina ny senjery, fa izay finoana lazainy Jesoa eto zay dia ilay finoana lasapaka ao am-po ka mampiova ny fiainansika. Ary dia izay tokoa hitasika amin'ny
famantarana faharoa dia ilay vehivavy nisy dra marary ihany koa izy, fa afantatra sika fa nikasika ny lamban'i Jesoa, zany hoe feno finoana izy ary nanao geste, zany hoe tena ny tanterahiny fa tena mino izy dia nikasoka. Zany dikan'izany mitaky asika hiasa anova ny fiainansika, dia izay tokoa raha eo anivosika tokoa i Jesoa ka manatanteraka ny sitraponitsika dia miova ny fiainansika. Ary dia izay no nataon'i Jesoa raha niditra tao amin'ny tranony Izaira izy ka nitondrany an'i Piera sy Jakoba sy Joany ary raha mahatadiditsika dia ireo mpianatra ireo no nentin'i Jesoa ao amin'ny izy niova tare. Ary dia izay no antenaintsika koa ary amin'izao filan-kevitra pastoraly zao iova ny fiainansika. Zay ny dikany hoe niova sora, niova ny fiainansika ka mahasapa tahaka ny Piera, fa eo anivony tokoa izy ka i Piera, i Joany sy Jakoba ary Piera ny solovava azy ireo aoka anao lay etsika, zany hoe itoetra ao amin'ny Jesoa. Ary dia izay tokoa ny tanteraka tamin'ilay zanakavaviny Izaira dia niova tokoa izy ary nandray an'i Jesoa ka nampisangana an'ity zaza efa matory moa no lazan'i Jesoa fa ho an'ireo manodidina dia efa maty. Ka raha izay koa mety misy tena lasa baka ny faharatsiana, efa loa ny fiainantsika. I Jesoa milaza antsika sy maty fa matory, zany hoe raha mandray an'i Jesoa isika, itoeran'i Jesoa tokoa isika, dia mampisangana asika i Jesoa mitsangana. Dia izay tokoa no tanteraka eto ary dia mampasay isika ny zava-magaga nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany n'ireo mpaminany ohatra Elia, Elizea. Mahavita zava-magaga tokoa Andriamanitra, fa anjara atsika ary no mampandroso an'i Jesoa ao an-tranontsika tahaka ny nataony Izaira eto. Ary zay no irisika amin'izao filan-kevitra pastoraly zao, ampandroso an'i Jesoa bebe kokoa eto anivon'ny diosesy, sy hoe sanatia sy nandroso eto teto izy hatramin'izay. Ary zay no ataosika amin'ilay vavaka isorasika Andriamanitra nampahalala sika an'i Jesoa ka iroso lalindalina kokoa isika, satria samy mahatsapa fa maro ny zavatra manapotika ny fiainansika, maro ny aretina mikiky ny fiainansika, na ny fiainam-pianakaviana zany, na fiainan'ny eglizy zany, na ny fiainan'ny fiarahamonina izany, na ny fiainam-pirenena. Ka izay indrindra engane isika ahay ampandroso ao am-posika. Ary zay no irisika amin'izao filan-kevitra pastoraly zao ka ahafahasika tokoa mandray an'i Jesoa. Ary zay ny tena finoana, ary zay no lazainy Jesoa, ny finoanao no mahavoavonjy anao. Inona moa ny dikan'izay hoe ny finoanao mahavoavonjy anao? Ny mahatonga an'izay dia isika mampiditra an'i Jesoa eo anivon'ny fiainansika ka mampitoetra azy tokoa amin'ny fiainansika ka manatanteraka ny sitrapony. Inona moa ny sitrapony io? Dia ny fahamarinana, ny fifankatiavana, ny fahazotosika mivavaka, ny fahatahorasika azy, ary ny fandraisasika atanana, ny fahafoizasika mba izy tokoa tahaka ny nataon'ny Lucien Bodifasoa, izy tokoa no loha laharana amin'ny fiainansika rehetrarehetra ka hositranon'Andriamanitra isika. Ary dia izay no antitrateriny Masindahapoly ka ananarany asika ao amin'ny vakiteny faharoa, manasa asika tokoa i Masindahapoly mba hifanampy eo amin'ny fiainansika, hifanasoa ary anao asa fiatrana, hikarakara, hikolokolo. Zay ny vokatry ny fiavozana tokoa izay mahafoy izay ao amin'ny Jesoa, ary mahafoy ny fiainany, mahafoy ny fotoana, ary dia mikatroka tokoa ary mizoro vavolombelona manompo. Ary zay moa no eritreretintsika amin'ny 5M plus 5F ka hatonga sika tokoa ho ETA sy
EV io no ananarany Masindapoly ny kristianina tamin'izay fotoana izay ary ananarany ansika koa amin'izao andro enasika zao nananarany kristianina tany Korinto fa ny zava-misy iainasika zao de mampirisika sika ihany koa iroso amin'ny lalindalina koa. Volana Jolay volana lehibe ho ansika tokoa ary ity volana ty ka aokary anao vavaka totoafy tokoa isika tahaka nataon'ny Zaira italao mba ho avozin'Andriamanitra ho sitran'Andriamanitra tokoa isi ity fiainansika ity. Ry Jesosy Kristy io ianao tokoa ny tompony aina, ianao ny tompony tsara indrindra na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy na ny ara-tsaina koa indreto ary zahay tahaka ny Zaira mitalao mangataka aminao mba ho velominao lalandava amin'ny tena aina mamelona izahay de sinona izany fa ny tenanao sy ny teninao ary de mivavaka koa izahay amin'izao volana Jolay mois sacerdotal zay ao anatin'izay no anaovanay ny filan-kevitra pastoraly kengany izahay ho tena fiainana misy ianao tokoa ny fiainanay ka ho sitrana ny zavatra rehetrarehetra eto mety mahatonga aretina mikika anay ka hatonga anay tokoa ary ho tena ho génération mpanorona tokoa izahay ary ho tena génération mamokatra tokoa izahay ary mamokatra ETA sy mamokatra EV ka ny fiainam-pinonay any tahaka ny fiainam-pinona ao amin'ny evanjely ka hositranonao tokoa izahay ary amin'izay afaka izoro ho tena vavolombelona tahaka ny Lucien Botovasoa ka ahay ampitrotra tokoa ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.